Salama daoly androany isika dia androandray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Loza amin'ny famoivizana teny amin'ny lalam-pirena fahefatriny olona roa no maty tamin'izany. Any Antsohihy mitohy ny fampandrintany izay ataony zandary. Mbola any Antsohihy hatrany dia omby izay 12 no ravainy dahalo tao mody mandresy ka tafaverin'ny zandary tany amin'ny tompony. Ao Ankerika ao Antsohihy ao miantso vonjy tamin'iny omaly alina iny ireo vahoaka any an-toerana any amin'izay resaka fanafihan'ny dahalo izay, ary ny farany any ivelany any afaka mivady amin'izay avokoa ny olona izay mitovy fananahana any Tailandy any amin'izao fotoana izao. Ka ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany misisy tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Loza amin'ny famoivizana, olona roa no maty ny loza amin'ny famoivizana teny amin'ny lalam-pirenena fahefatriny teo amin'ny PK 202+500 izay fokotany manjaka Avaradrano commune Mahatsinjo district ny Maivatanana ny aliny alatsinainy 13 septambra lasa teo iny ka mpandeha 10 no maratra mafy. Zaza vao 9 taona ny iray tamin'ireo namoy ainy miainga avy any Bekitro nikasa hiazo any Ambondromamy io fiara io no tradoza tampoka izao. Nivoaka ny arabe ilay taxi brosy tamin'ny 12 alina lasa nitsoka nandritra ny voina ny mpamily ilay fiara izay karoa impitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mankahery anireo fianakaviany manamanjo amin'izay loza nahazo azy ireo izay. Enganeka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Any Antsohihy indray mitohy ny fampandrintany izay ataony zandary. Tsy mipetraka ao amin'ny birao na manao domy araky ny fanambaniany sasany azy ihany ny zandary fa midina ifotony manao hazalambo ireo dahalo izay mamporohoro ny vahoaka ary mifampitifitra amin'izy ireo. Ka misy indraindray lavam-panaovana ny asany ary indraindray koa mahafaty dahalo. Midika izany fa mihatitra amanaina ny asa fampandriam-pahalemana saingy efa nivoady ho an'ny tanindrazana ny mpitandro ny filaminana. Nisy ny fisafona izay natao amin'ireo toerana mampiahiahy sy itoeran'ireo dahalo. Tokony ho tamin'ny 4 maraina ny fanesitra tamin'ny dahalo misa anakenina ny zandary tarihy ny komandy ny vondrotom-baritry ny Antsohihy izay any fotony ka raikitra ny fampitifirana tao Matsabory Milanja fokotany Amboly Dibe commune Anahidrano distrikany Antsohihy iny tamin'iny andro omaly iny. Tsy nisy ny anana fohy na teo aza ny fampitifirana anaty alina sy aizina vao maraina. Nirifatra nandositra ireo dahalo fa tavela teo kosa ny basy lava vita tanana, henan'omby, fenomby, tavangana labiera maromaro, kojakojan-dakozia, sakosy misy ny fanamina maromara tahaka ny fanamin'ny mpitandro filaminana ary omby 5 avy nangalarin'izy ireo. Nahiditra valamponja na foriera ao Anahidrano ireo omby koa asaina haka izany ny tompony. Mitohy ny ezaka atao ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary famongorana ireo dahalo araky ny fanazavana voaray hatrany. Mbola ao anatin'izay resaka hazalambo zay dia omby 12 no ravainy dahalo mirongo basy ankeriny tao amin'ny fokotany Ambody Mandresy tamin'iny andro ny 15 septambra maraina iny no tafaverana amin'ny tompony. Nisy avetrany ny fanarahandia nataony zandary sy ny fokon'olona rehefa nahazo vaovao tamin'ny tompon'omby. Nizotra mianatsimo ny dian'ireo dahalo izay manesy omby 12 ireo. Ary tonga hatrany Matsabory be commune Ampandriankilandy atsimony gara commune urbaine Antsohihy. Tsy voafaritra mazava nisan'ireo dahalo sy ny fitaovam-piadina eny amin'izy ireo fa nandritra ny fanjevona dia tsy nahatohitra zandary izy ireo ka nandositra ary namela ireo omby izay nangalariny. Averina amin'ny tompony ireto omby ireto koa mafisina ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany
ary atao hazalambo kosa ireo dahalo araky ny fanazavana izay voaray avy hatrany avy amin'ireo mpitandro ny filaminana. Mbola ny antsoy hatrany ao ankerika ny marimarina kokoa misy dahalo miisa sivlahy izay mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika mikasa hiditra ao an-tanàn'ny Ankirika Nord tamin'iny andro alina omaly iny araky ny vaovao voaray avy any an-toerana hatrany. Raha ny vaovao azo avy any an-toerana efa misy tongany ny mpitandro ny filaminana, efa nisy ny fampitifirana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo olon-dratsy teo ankaiky ny terrain de baolina ka nandositra ireo dahalo. Tsy fantatra na mbola hiverina ireo dahalo na tsia ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompon'andraikitra mba hanampina ny mpitandro ny filaminana any an-toerana mandry tsy lavoloha ny vahoaka ao Ankirika amin'izao fotoana izao noho ny fitsoka an'izay resaka asan-dahalo izay. Manoloana an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay nisesisesy tao amin'ny faritra Sofia indrindra fa ao amin'ny distriktany Antsohihy izay mo dia maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe hoentina makaiza ity firenena ity ary hatraiza ny hafarany ireo izay jiolahy mampiorohoro ny vahoaka tsy misy farany ireo. Iza marina no tena ambadika izy ireo ary mba ho vinona no tena mba ho tratra ilay tena atidoham-pikotrika an'izay resaka fanafiana mitampiadiana izay, satria mantsy raha araky ny hita sy fantatra hatrany dia ireo irakiraka foana ireo jiolahy izay maty ampanaovana an'izay asa ratsiny izay, fa ilay tena gros poisson dia mbola tsy tratra mihitsy mandraky ty androany. Matoa mantsy ireo dahalo izay dia mazoto dia mazoto amin'izay resaka fangalaran'omby izay midika izany fa ao ireo izay paka an'izay omby angalarin'izy ireo izay, ao ihany koa ireo izay mpanadio resaka taratasy ny omby amin'izay resaka omby tsy mazavazava angalarin'ireo dahalo izay mba hafahan'izy ireo mivarotra an'izany omby angalarin'izy ireo zany any amin'ny tsenan'omby. Ka noho izany dia tokony fongorina hatramin'ny fakany na ireo izay miditra antsehatra mivantana amin'ny fakana an'izany omby zany amin'ireo tompon'omby na ireo mpaniraka anazy ireny maka an'ireo ombin'olona ireo na ihany koa ireo izay mpividy indrindra fa ireo izay mpanadio resaka taratasy. Ka raha vao fongotra ireo dia ataoko fa tsy ho izy tsony izany resaka asan-jiolahy amin'ny resaka fangalaran'omby sy ny fanafihana amin'ny tampiadiana amin'ny fandrobana ny fananan'olona izany. Na dia efa ela aza ny tao amin'izay distrikany Antsohihy izay no nisy izay resaka halatromby izay fa tsy mbola nahita resaka halatromby nirongatra tahaka an'izao kosa tato anatin'ny taona maromaro tato raha tsy tamin'ity taona ity no tena nahitana taratra an'izany fiakarany resaka halatromby izany. Any Tailandy indray vaovao malaza ny ivelany dia namoaka lalàna manaiky ny fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samby vavy any Tailandy any rehefa lany teo anivon'ny parlementaire tany an-toerana tamin'ny volana jona lasa teo. Io lalàna io araky ny nambarany Royal Gazette hatrany. Hanomboka amin'ny volana janoary ireo mariazy voalohany amin'ny fanambadian'olona mitovy fananahana. Ity arak'izany no firenena aziatika fahatelo mankatoa ny fanambadian'ny lahy samy lahy sy ny vavy samy vavy ankoatra ny Taiwan sy Nepal. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny milaiky ny video antsika ary tsaro voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misisy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.